Efa ndresaka an'izay antsika dia mila fotodrafitrasa manara-penitra ny fandraisana ilay fivoriana amin'ny volana novambra ho avy izao satria dia efa eo am-pimakomanana izany fotodrafitrasa izany, fotodrafitrasa izay antsointsika amin'ny anarana hoe village francophonie. Ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Seimad anjery fotony ny fizotry ny asa ary ireo tompona andraikitra ireo arahantsika ny sary. Efa mandeha tanteraka ny tetikasa fanorenana ny village francophonie. Tonga nijery fotony ny fizotran'ny tetikasa goavana teny an-toerana ny lehiben'ny Seimad sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ary ny filoha mpikarakara ny fandraisana ny fivorianany tampony ho an'ireo firenena amin'ny teny frantsay izay ho raisina ny volana novambra 2024. Goavana ny fotodrafitrasa orina eo amin'ny toerana toy ny immeuble, ny espace commercial, ny espace loisir ary ny village artisanal. Tsara ho fantatry ny olona rehetra aloha fa fiangana ny fampandrosoana firenena fa endrika iray fampandrosoana firenena ty village ty nangatahany francophonie amin'ny fiarina ny fiarikarena malagasy. Manitikitika ny maro hoe manomboka ve ny village francophonie, efa hitanareo io manomboka village francophonie ho vita ve ho vita ny village francophonie, manomboka fondation zay zao dia ny gros œuvre fin juillet vitanay ny gros œuvre hoe ny rindrina mitsangana amin'izay rehetra mamboarina eto dia ny finition manomboka volana avril. Dia ty zavatra rehetrarehetra hitanareo ety ny Seimad no mikarakara azy ny fanamboarana sy ny tompony ty toerana ty dia ho apetraka eo am-pelatanan'ny fanjakana mandritra ny fotoana ny événement zay misy eto Madagasikara dia izahay ihany no mikarakara azy. Zay no ny zava-dehibe hoe tena mila fantatry ny vahoaka malagasy rehetra tsy ho an'ny vahiny akory ny zavatra mamboarina eto fa ny malagasy ihany no tompony. Ny appartement mamboarina eto dia ho amidy amin'ny olona rehetra eto a Madagasikara fa tsy homena ny amin'ny ivelany. Hatramin'ny début mars zay manao ny fondation dia ny rindrina atao hoe gros œuvre fin juillet dia ao anelanelan'izay zay mandritra an'izay gros œuvre zay zany hoe ny fomba fiasanay ahavitana azy aingana to mahavita deux étages zany hoe eo amin'ny rihana faharoa ny trano dia manomboka ny finition amin'ny rez-de-chaussée zay dia miakatra zay ny fomba ahavitana Ny volana jolay 2024 izao no vinavinaina ho tontosaina ny gros œuvre ary ny volana oktobra kosa no eritreretina amin'ny tanany tetikasa lehibe. Teknôlôjia vaovao avokoa no ampiasaina amin'ity village francophonie ary malagasy avokoa ireo miara-misala anangana ny village francophonie. Miisa 10 izy ireo no miasa andro amany alina amin'ny tetikasa goavana ary mahatoky ny Seimad fa ho tanteraka ny fotodrafitrasa raha ny fidinana fotony izay natao tamin'ity androany ity.